Salama daholo andao andray raha ho resahana ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Distrikany Anjorobe nitrangana fakanankiriny ray. Any Toamasina gadra miisa roa no tafatsoaka tao amin'ny fonjany Ambalatavoangy. Tany Voemara indray lehilahy iray izay voakapa famaky teo amin'ny hatony. Eo amin'ny resaka fitaovam-pianaran'ny mpianatra indray nahitana fiakarana 300 hatramin'ny 500 ny vidin'izany. Ary ny amaranantsika azy vaovao malaza any Ampitandranomasina any any Italia marimariny kokoa ny foha tamin'ny toromasony indray ilay volcano Etna. Ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny amin'ny sisy tamatamataka gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahoary. Matetika isika maheno fa misy trangana fakanankiriny foana amin'iny faritry ny Anjorobe sy ny manodidina iny ka mampapetra-panontaniana moa izay fakanankiriny tsy misy fiafarana izay amin'ilay manao hoe inona ny tena vahaolana maharitra mba tsy isiny izay fakanankiriny izay intsony ary inona no tena ambadika an'izay fakanankiriny lava tsy misy fiafarana izay nefa dia efa miezaka manao aintso zavatra mihitsy na ny mpitandro filaminana na ny mponina any an-toerana manoloana izay trangana fakanankiriny lava tsy misy fiafarana izay. Ary tena mitebiteby tokoa moa ny vahoaka any an-toerana satria mahatsiaro izy ireo fa tena tsy mandry fahalemana tokoa izay distrika misy izy ireo izay ka manao antsoavy lava moa izy ireo amin'ny fitadiavam-baholana mba tsy isiny izay fakanankiriny izay intsony. Nitrangana fakanankiriny tao ankaiky ny Marotsipoy distrikany Anjorobe tamin'ny asabotsy lasa teo. Fiarabe andeha hanangombokatra any Marotsipoy no voatafika ka olona misa 5 no fantatra fa lasan'ireo jiolahy tamin'izany. Miampy vola hanangonana ny vary izay noentin'izy ireo ka araka izany dia manao antsoavo ny fianakaviany ireo izay nisy nakankiriny amin'izao fotoana izao mba hitedavana vahaolana mba hahatonga an'ireo havan'izy ireo tafaverina soamantsara eo anivon'ny fianakaviana. Ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia gadra miisa 2 no tafavoaka tao amin'ny fonjany Ambalatavoangy Toamasina tamin'ny zoma lasa teo iny. Tia manampy izy ireo ary ankinina amin'ireo gadra ny raharaha anatiny. Tsy mivoaka ny fonja matetika ihany koa izy ireo. Nanao andrana na testa tamina moto amin'ny mahamekanisien azy tamin'io fotoana io ary nitsoka teo amin'ny vavahady izay tsy nihidy raha ny fanazavana hatrany. Mandeha ny fikarohana azy roa ireto amin'izao fotoana izao ary dia anaovana antsoavy amin'ny rehetra izay mety mahita azy roa ireto mba hilaza sy hampandre ny mpitandro ny filaminana ankaiky azy indrindra. Manoloana an'izay fitsoahany gadra anankiroa tao amin'ny fonjany Ambalatavoangy Toamasina izay moa maro ny samy maneho hevitra mahakasika an'ilay hoe izao zany ilay antsoina hoe prison break malagasy ho izy ireo. Tena raha izao no mitohitohy handroso tokoa ny Madagasikara ho ireo izay nananiany nanao an'izay tsikera mahakasika ny fahalasany ireo gadra anankiroa izay. Nefa dia hiambina an'ireo gadra ireo moa ny asan'ny mpiandro fonja ka ny mahagaga ny fahafahan'izy ireo nandositra any fonja izay. Mbola ao anatiny izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay hatrany moa any Voemara no nitrangany ity loza ity. Lehilahy iray izay 27 taona no hita ny tsilany tao anatin'ny Kristra tsy lavitra ny tanànan'ny Morafeno, komina ambanivohitry ny Fanambana, distrikany Voemara tamin'ity herinandro ity. Efa nihosindra sy nahitana diampamaky teo amin'ny hatony. Nandritra ny fitsirihana nataon'ny mpitsabo no nahitana famaty novonona izy ity. Mandeha ny fikarohan'ireo izay jiolahy nahavanondoza ary andrasana ny toy ny fanadihadiana. Manoloana izay trangana vonolona izay nisesesy tato ato izay moa dia maro ny maneho hevitra amin'ilay manao hoe hoaiza marina ity firenena ity sa ve izao no midika fa efa ankaiky ny farany
hoy ny fanehoan-kevitra ny olona maro izay mahita sy mandre an'izay resaka tsy fandriam-pahalemana indrindraindrindra fa resaka von'olona izay. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra sy ny ezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana manoloana an'izao resaka tsy fandriam-pahalemana indrindraindrindra mahakasika ny von'olona izay efa hita manerana nosy tato ato izay. Mbola ao anatin'izay resaka von'olona izay hatrano nitaraina ny rain'ilay vehivavy iray izay 13 taona fa tsy hita ny zanany vavy ny alahady 18 jolay teo iny. Io vehivavy io no nantsoiny vadiny teo aloha fa hoe omena vola 2,000 ariary. Tsy tratra antsotsony ny findain'io vehivavy io rehefa avy eo. Ny volana may lasa teo dia nilaozan'ilay lehilahy io vady vita soratra tamin'io sady niterahany zaza 7 volana io ka nanorana fiainana vaovao izy sy ny vadikeliny. Heverina fa mba hialana amin'ny fitoriana sy mba hahafahan'izy roa kely misoram-panambadiana indray izay fetra takiny ilay vadikely dia novonoan'izy ireo ilay tompombady nokendaina tamin'ny lambahoany tany Ampangabe Fokotany Mamory komina Miarinarivo Arivony Mambo no nisehony izany loza izany. Midika izany fa tena efa mivadika biby daholy ny olombelona amin'izao fotoana izao ary efa vitsy ny olona azo itokisana satria ny vady andefo mandrinao sady renjanakao ve no havita amony ka mahafaty anao tahaka an'izany. Izany dia tena efa toetsaina fahabibiana tanteraka izay nataony ity raim-pianakaviana ity. Eo amin'ny resaky ny fidiran'ny mpianatra indray fantatra amin'izao fa efa akaiky ny fidiran'ny mpianatra ka nisy fiakarana 30 hatramin'ny 50 isan-jato ny vidin'ny fitaovam-pianarana amin'izao ankatoky ny fidiran'ny mpianatra izao. Mahatratra 4,100 ariary sy 5,100 ariary ny vidiny iray pake amin'ny kahier sampazy amin'ny izao fotoana izao raha 2,100 ariary ny teo aloha. Ka tsy vitsy amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'izao ankehitriny izao no mimenomenona sy mitaraina amin'izay fiakarany vidin'ny fitaovan'ny mpianatra izay. Resaka fisolokiana indray dia nampidirana amponjavonjy maika ilay lehilahy izay mpamerikeloka amin'ny fivarotana merikira sandoka tao Morondava. Ity mpisoloky ity dia 17 taona ary any amin'ny trano fandraisam-bahiny no anaovany ny asa ratsiny. 2 tapitrisa ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary no ivarotany an'izany. Tratra niaraka tamin'ny entana tao mifokotany tsy mahavoakely izy ary asidra no hita tao anatin'ny jerikany sy ny tavoangy. Nanentana ny rehetra ho may loatrany manoloana ireo mpisoloky ny avy amin'ny polisy pirenena Morondava ny komisera Ravalinandrasana Maurice. Midika izany fa efa miseho amin'ny endrika rehetra ny karazana fisolokiana amin'izao fotoana izao noho ny afitsoko an'izay krizy sy ny olana mianjady amin'ny voaka malagasy rehetra izay. Ny amaranantsika azy dia ny vaovao malaza avy any ivelany avy any Italia marimarina kokoa. Rahona volkana matevina mirefy 10 kilometatra ny ahavony namakivaky ny lanitry Silian no nanaitra ny mponina. Volcano Etna ity no volcano italiana malaza ka mampatahotra indrindra izay niaina fipoahana vaovao indray ny alahady 4 aogositra tokony ho tamin'ny 5 ora maraina. Ny volana aprily lasa teo efa nanitikitika ny saina ny fandroran'ny setroka somary hafahafa tamin'ilay volcano Etna. Vokatra izany dia nikorontana tanteraka ny fitaterana sy ny famovizana rehetra tao Italia. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadininy milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisa tamatawata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa. Thank you.